fa fikitsika zao ala fa 7 sady efa nyteny antsika tany amin'ny fiandohana hoe eo amin'ny fahenina amby 20 io fandarana dia fampitahana tsika ny amin'izay mety hoe faminanina dia ny katesisitsika ny katesisiny vakitsika teto zany dia avy amin'ny vomiera episcopaly momba ny fanompo-pivavahana nampitahantsika ny didy rehetra teo zany didy 10 izy ty dia tany amin'ny Philbert Randriambololona nanoratra azy ary zaveko amin'ny fianaratsoa 29 juin 99 misy ty zany actualisé foana ty katesisy kely ty de io didy 10 io tsy miova mihitsy araky ny fampianarany zareo fampitana moa nataonay nga filosofy am'izay mba mahafantatra tsara hoe tsy miteniteny foana tsika fa document à l'appui diako narina mpitandrina amin'ny amin'ny fandarana fa 7 fikotsika zao 7 amin'ny 7 tsika dia ampitahintsika ndray mpaminany fa tsy atao anaty baiboly ka ny bokyny Ellen White noetitsika ao raha vitatsika zany de amin'io andro ihany dia ampitovitsika ny boky anankiray fa Ellen White moa vehivavy amin'ny masany hoe Ellen zany fa misy boky mpaminany lehilahy zaiko zany izy ohatra ny mpaminany koa izy io zany tsy eto Madagasikara izy fa avy any velany ary manana ny lanjany ihany izy ohatra ny Ellen White zao be de be ny manaraka azy efa 16 millions adventiste Ellen White zany mpaminany ny adventiste de ampitovitsika ny hoe mpaminany mitovy amin'ny baiboly ve dia ohatrohatran'izay zany ny mety fampitana ataotsika dia am'izay zany misafidy ny olona mba tsy hitenenan'ny olona hoe mpanaratsika de tsika misy le document satria manahirana be le miteny hoe nanova fotoana sy lalàna ny riny nefa tsy mitondra tsisy proof tsika amin'izay fotoana zay mpitandrina diakona izay ny programme tsika maro de maro ataontsika hoe pahita laza ny andro farany nanisana laza indrindra ny angambany ireo de Nostradamus zany tena hoe be mpanaraka mbola kely de fantataraindray mandreny koa ny laza Nostradamus inongesana fantatra ny Maiolis taty arindrina taty rotaona laza nafantarako azy hoe diso le faminaniny le 2013 tsy tanteraka tiako atongavana de hoe be de be zany ny olona milaza ny tena no mpaminany milaza hoe za zao zay fa niteny zavatra tanteraka sasandray tsy mety tanteraka nefa mpitondra fivavahana le voalaza teo fantanina mipetraka zany am'izao fotoana zao misy milaza mantsy hoe anoratra boky efa nanoratra boky velo le voalaza teo tsy tanteraka sy le sy tanteraka le Maiolis de fa nanoratra misy izy ty zao teo tsy nanoratra izy tamin'ny tsy tanteraka le izy de nasainaka ny amin'ny adventiste ny olona tao aminy hoe raha hiala ato zany nareo izy satria tsy tanteraka ny de mandehana re any am'ireny malala de amin'ny adventiste zany dikan'izany mpaminany anakoroa zany fotom-pampianarana ray Ellen White ny adventiste de ny Maiolis ny anankiray fa fampianarana zany ray ihany matoa alefany ihany lizy de fampianarana tao zany izy fa ny ampy fotsiny le Jesosy Mantelarbisy ino izy teo le 2013 asa mety anoratra boky angamba izy ngolo tia mamaky boky mahafinaritra an'io tia fandrosoana izy le pasteur Bakajika zao le magicien lasa hoe pasteur hony zay tena base ny fampianarana zareo raha tany amin'ny 2000 tany hoany tatitiko tsara 98 2000 ny lancena de tao anatin'izay nahitana le Jesosy Mantelarbi Bakajika le izy azonao de nampiseho fomba pouvoir be de be izy io de zay natonga n'lay pouvoir hoe te manimanitra iavoloha zany manimanitra ambotsorotra zany le fampianarana kanjo efa mividina daholo inge ny fitaovana rehetra tam'izany banderole tamin'ny 1er janvier 2013 banderole le limousine efa mividina fatako ny varitra anazy tery akoron-drano tery efa nilokona maintimainty tsara tare mihitsy hoe hoavy ny filoha ny sécurité efa vonona dolidolo rehetrarehetra efa nanao répétition générale drai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 
VCD tam'izay répétition générale zay de hoy zay hoe farafaratsiny azy zany ho chauffeur raha ity ny lasy hoe Maïolis dimbiny Nostradamus azonao fa hojerentsika zany amin'ny manaraka zay zavatra zay mba hahafahan'ny filôsôfy nga filôsôfy miteny hoe voadiniky le apôstôly tokoa ny zavatra ampianarina de any olona no misafidy
fa za kosa aloha za tsy de maroseran'ny Nostradamus a tsy de maroseran'ny Maiolis a fa zava-misy ny jerevana ny zava-misy ny jerena de eo anatrehan'ireo zava-misy no za no miantso ho an'i Jesosy fantatro fa miantso ny olona ho an'i Jesosy matelaroby Maiolis miantso an'i Jesosy tompony alahady ry Nostradamus sy ny namany azonao fa za miantso ny olona andray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiaina ary mitandrina ny sabata tsy mihinako so ary mandray batisa ny fanamasina araky ny teny fikasana ka hita zantsika efa firy moa zao tiako nafotrany 27 betsaka zany a mbola mako zany ny boky hitatsika eo zay hodinihana tsy moramora taka nefa fanaotsika ihany de akonarina raha tamin'ny 2001 zany a mpitandrina ny resy lahatra tamin'ny fampitana amin'ny boky sy ny baiboly de mbola mahomby zany zay zavatra tsy nanena ve mpitandrina tena tsisy fanenenana tsisy fanenenana ary nao fa zany sa mampianatra an'ity ohatra hoe asaina mampianatra ny teny Njorobe na ohatra tena manao tonga de toetra moramora kely zany fiona tena sa manao tena hatram'izao mihitsy zany tena ary matetika rehefa mandresy lahatra olona de io tsara angira fa ampidovina l izy zay mihitsy hoe ampidovina izy ny olona ny mpitandrina tena tsy tonga saina mihitsy hoe tsy tia ao anaty katesizy tia ny ao anaty baiboly satria ny olona efa mivolosana hoe tsy tia baiboly sady tsy mahay tsy avita mamaky baiboly natao ngeta be le baiboly natao de tsy hitan'ny olona mihitsy aiza ao ny toko sy andininy atao mamenatra mitondra azy any an-dalana atao mamenatra zay tena vo zany ikely hoe anoritoro sy animba izy zao tontolo zao izy tsy ny environnement ny resahana fa ny fisainana fisainan'ny olona ny resahana azonao ny fanahin'ny olona ny resahana ka mamaraparantsika am'ty fa 7 ty zany de makaina kely taiza moa tsika teo eo amin'ny teo amin'ny teo zany nahitantsika ny teo amin'ny Daniel hoe hitany Daniel natongavany Jesosy tamin'ny voninahiny teo akaiky ny fahagola de nomena azy ny voninahitra le voalazantsika eo amin'ny dozy de hoy nga filôzofy hoe raha le fahagola aza ny name voninahitra ny Jesosy mba hivavahan'ny fokopirana sy ny samihafa fitena sy ny olona rehetra aminy iza kosa ny nanome fahefana sy voninahitra an'le tandroka kely ka hivavahan'ny olona rehetra sy ny samihafa fitena aminy azonao raha fantatra zany hoe iza ny nanome any fahefan'io ny tandroka kely de fantatra am'izay hoe inona ny fampianaran'ny demonia iza ny mpaminany sandoka iza ny apôstôly sandoka azonao iza ny vonjena iza ny very iza ny mihinana am Jesosy iza ny mihinana any amin'ny Belzeboba ka ilay fidirany Jesosy eo amin'ny voninahiny no jerentsika voalohany satria nisy ady hatrany an-danitra fa tamin'ny fiakarany Jesosy zany hoe tamin'izy raha 3 taona Jesosy hoy ny olona nandinika nga filôzofia raha 3 taona izy navita ny ministera nanomboka tamin'ny 3 taona ka 3 taona sy tapany taorinany batisa satria 3 taona raha arabaky teny de niakatra izy de izy niakatra iny le hitany Daniel napanakekena ny fahakoly izy inona ny nataony entre n'izy tonga sy hipetraka teo amin'ny fahagola nisy etapy teo azonao eo zany no tsy fantatry ny kristianina eo no tsy fantatry ny teolojianina eo ny mikipo ny teolojianina azonao satria tsy ao anatin'ny doctrine ny zareo fa ny teolojianina miteny fotsiny tompo Jesosy fa tandremo fa nisy ady tany fa tsy hoe fa nisy sambato ka zay be mpananga tanana nandresy tsy demokrasia ny any an-dana tsy demokrasia fa komba mihitsy ady mpanahy ary zay resy mandeha any amin'ny tandroka kely izay mandresy mandeha any amin'ny apôstôly ohatra ny exemple fotoanatsika amfiky so fakitsika ary le izy fakina ten'Andriamanitra jery an'le teo anelanelan'le tonga sy ny mipetraka vakitsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko fa 9 Jaona toko fa 9 11 olo ny tena toko fa 7 Jaona toko fa 7 Jaona toko fa 7 ao ahy ny vakitsika diakona de ny Jaona toko fa 7 ka manomboka ny 9 fa 7 amin'ny 3 sy ny 7 amin'ny 3 37 à 39 faminan'iny io Jesosy no maminany amin'ny anaran'i Jesosy
ary tamin'ny andro farany izay lehibe tamin'ny andro firaviravona dia nitsangana jesosy ka niantsonana hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatona ka isotro izay mino a dia isy ony rano velona iboiboika avy ao an-kibona araka ny voalazan'ny soratra masina ary ny fanahy zay efa ho raisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nymena satria jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny eto zany diakona jesosy ilay hiditra amin'ny voninahiny no miteny ary ny vanim-potoana itenenany amin'io ny romanina no manjaka sy mpanjana tany amin'ny toerana misy azy zany hoe resaka ho an'ny fiangonana avantazin'ny fiangonana le fanamasina resaka fanjakana resaka fanjakana zay mbola tsy omena hoy jesosy manao hoe ndiny fasivy amin'ny telo indiny favalo amin'ny telo izay mino a dia isony rano velona miboiboika ao kibony araky ny voalazan'ny soratra masina toy izany ny 39 manao hoe ary ny fanahy izay fa ho raisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny point anankiray tsy azo ilaina hoe mbola tsy nanome fanamasina izy tamin'io fa mbola tsy niditra tamin'ny voninahiny dikan'izay le voninahiny nidirany nefa le hitany Daniel hoe nampanakakezina ny fahakolo izy dia nomena fanjakana mena voninahitra sy fanapahana ino ny hitany Daniel inona ny zavatra ataony vao mahazo an'izay fanapahana izay izy ary rehefa tonga ho fanapahana izy vao manao batisa amin'ny fanamasina oviana le voninahitra oviana le fanjakana oviana le fanapahana fa raha vao tsy mahafantatra an'izay dia sosoa ny tandroka kely le amin'ny fiangonana dia babo ny tandroka kely ohatra toy izany ary lizy hoe hotrekantsika ary zany lizy hoe eo zany tazomagna eo mpitandrony dia vakio le Daniel 7 le 7-10 angamba izay ka sy diso io Daniel toko fafito Daniel toko fafito ny diny favolo ahoary ony afo no mivoaka sy mandeha avy eo anatrehany arivo no manompo azy ary alinalina no mitsangana eo anatrehany mipetraka amin'ny mpitsara ary no velariny ny boky dia mbola nijery ihany aho no ny feo ny teniny miopapana no tenenin'ilay tandroka eny nijery aho mandra-pamoniny biby ka no levonina ny tenany ary natao teo amin'ny afo mirehatra izy ary ny amin'ny biby sasany dia nisorona tamin'ny fanapahany nefa no alavana ihany ny andro iaina no mandra-palany ny andro sy ny fotoana dia mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny raony lanitra ary nakeo amin'ny fahagolo izy dia nampanekekeny teo anatrehany ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana izy mba hanompon'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra azy ny fanapahana dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka ary ny fanjakany tsy ho rava io zany mpitandrina dia io le arrivé rehefa tonga eo izy dia omeny le fanamasina jesosy le maminany eo amin'ny 7:37-38-39 zany dia mbola any le fanamasina dia mbola tsy nomena azy zany le fanapahana sy fanjakana ary voninahitra dia jerentsika zany arrivé dia jerentsika ny départ aloha ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany eto amin'ny départ tsika zany zao raha hitantsika ny tonga dia arrivé azonao asan'ny apôstôly toko voalohany dia jerentsaka ny tenin'ny toko manomboka amin'ny andininy faefatra amin'ny anarany jesosy ary raha niarany angona teo amin'ny jesosy teo aminy jesosy dia namepetra azy mba tsy ara Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray izay fandrenareo tamiko izy fa jaona nanao batisa tamin'ny rano fa inareo kosa atao batisa ao amin'ny fanamasina rehefa afaka andro vitsy eo le fanamasina manomboka miditra hoe ho atao tary amin'ny Jaona 7:37-38-39 mbola tsy misy fotoana afa-tsy ny hoe rehefa miditra ny voninahiny fa eto izy manomboka hoe ho atao batisa amin'ny fanamasina reo rehefa afaka andro vitsivitsy dia ndiny fasivy tandrina ny andininy fa enina koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe tompoko amin'izao va no ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely fa ho kosa izy taminy tsy ianareo no ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny ray ny amin'ny fahefany ihany manontany fotoana ny fotoana ndraisana ny fanjakana ny mpianatra azonao dia hoy kosa izy tsy anareo no ahalala ny andro na ny fotoana izay nitendren'ny ray ny amin'ny fahefany ihany azonao fanamasina fahefana voninahitra fanjakana zany ny resaka mandeo ary finalité
batisa ny fanamasina indiny fa valo indiny fahavalo fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanay masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema serany Jodia Samaria ary hatrany amin'ny farany eo zany a le hoe mbola any an-danitra le fanamasina fa afaka andro vitsivitsy de omena de lasa manerana ny tany am'izay nareo ho vavy volombelona zay de iny am'izay ny depart indiny fasivy ny depart ny indiny fasivy ary rehefa nilazany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny masontsony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo iny Jesosy zay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny de mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra zay lasa izy azonao Daniel ho any nahita n'le arrivé azonao inona ny zavatra nitsanga tany Jauna koa nahita n'le arrivé zany hoe le zavatra le arrivé hitan'ny Daniel mbola ho avy ilay arrivé tenen'i Jesosy io mbola ho avy rehefa tonga ny voninahitro dia mena le batisa fanamasina fa mbola tsy tany Jesosy hoe inona marina zavatra itsangana i Jauna kosa tamin'izy nigadra tao anosy Patmo nahita n'le zavatra nitranga tamin'ny arrivé tany sy nanomezana azy an'ilay fanjakana sy voninahitra ary fahefana le nilazainy tamin'ny mpianatra hoe tsy anareo ny malala an'izany azonao fa afakandro vitsivitsy ny anjarana aloha de tsotra mena batisa fanamasina nareo andeha ary ny zavatra efa vita hitan'ny Jauna no resantsika azonao Jauna Apocalypse 12 de vakentsika ny tenin'Andriamanitra ny zavatra nitranga teto zany dia vakentsika hoe ny andiny ny fafito rehefa tonga tany an-danitra Jesosy rehefa tonga tany izy ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa de niady nefa tsy narisy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona de ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka zao tontolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy io ny hitany i Jauna nigadra tany anosy Patmos izy hoe ary nisy ady tany an-danitra ny anjely Mikaela sy ny anjely niady de le dragona niady fantaniana mipetraka fa nga ny dragona devoly tany an-danitra foana tamin'ny fotoanany eny ry avana misy mampianatra mpitandrina sabata tsy mihina kosozy ireo ery tsy nalana Tananarivo izy no mipetraka milaza fa ile nanjerana ny devoly de le tao asahidena azonao de za hoe devoly mbola nanana fahefana ny akanidina après sahidena fa jerenao tao amin'ny Joba de ozy izy i Joba ane ozy izy nanoratra nyty naharary le hoe nanontaniana hoe taiza anao ry Satana izy ny tany an-danitra de tany an-tany tany ambony tany na andehandeha de vakina le izy ahoana io ka Joba anery sy pastera narary mafy izy tamin'ny tsy tompony tena tsy filozofy tsy filozofitsika aloha tena zany dadany ianao rehefa hiary gagy amo fanofina zareo za amin'ny AMM gagy anao vai fosiny izy izy tapindoka samy palazy ty matory izy marary mipetraka izy marary ianao marina azonao zanak'eleny oety zany de jero tsara ny ady ny hitany zany hoe le Jesosy tonga le arrivé iny de le napakekezina teo zany nisy ady azonao de jeka tsara ny tohiny le ady izy any naresa ny objectif ny Satana zany rehefa nazery izy ny 15 12 ary nazera lay dragona de lay menarana ela ndaso ny 15 nefa tsy narisy sady tsy nisy fitoerana azy intsony nanomboka teo zany Jesosy tonga tany je mission Jesosy ampitodika ny olona rehetra eo aminy sady hiditra ny voninahiny anao batisa fanamasina fa tsy maintsy nazery ty de nanomboka teo zany rehefa tafapetraka Jesosy de tsy misy toerana ho an'ny Satana ntsony any tamin'izay
rehefa nazera ary satana satria tsisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra andiny fasivy ary nazery lay dragona de lay mena rana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka zao tontolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy fanontaniana de ako narina iza ny fanjakana taty ambony tany dominant teto am'izay mpanjana tany fanjakana romanina azonao de rehefa nazera zany ny devoly de romanina zay fa naminaniny Daniel hoe hiteny zavatra miopapana anova fotoana sy lalàna anososiny olo masiny avy tamin'iny izy niditra de lasa nampianatra ny romanina de nanova nylay katesisme tena naiko azy zao tontolo zao ny fampianarana satria hamitaka zao tontolo zao ka tsy satana ny andehandeha ny andrefanambojanahary na satana ny andeha any ambovobe na satana ny aneo any Congo sy any Paris fa ny fanahy no ampidiriny anatin'ireo olo ireo de reo no mandeha nijery izy zany hoe fanjakana fa manana structure matanjaka be ahafahana miditra ary favorable koa ny fivavahana metimety aminy sady efa manompo sampy de nasina kely Jesosy de atsangano Marie de ny DS de ina moa le Isis ny voninahitra iny menan'ity de tout le monde dans la marmite masaka azonao mbola ny any 30 iny tsika zao any 33 anky zany izy nijery tamin'ny Jesosy niditra tamin'ny voninahitra ary efa maty ny olona masina tamin'izany mivonona daholo izay mahafantatra an'izany de mivonona zay niresaka lasa sabata mivonona de ny olona velona sisa de niresaka ny alahady satria adininy resaka masomo Marie tsy nanala baiboly enimpolo sy ronjato sy arivo taona nelanelany fotoana nanovana an'izay persécution inquisition fetsona azy inquisition tsisy zay tsy manala an'izany indrindra fa ingiapo filosofy tsisy zay tsy manala an'izany tsy filosofia zany famonoana zany fa tena tonga de izy tsy fanasana to fa tonga hoe la vie ou l'amour vola sa aina zay ny zavatra makany izay io zavatra any natongavany Jesosy io raha tsy nazera ny devoly dia lasa nisy cohabitation lasa nisy fiarahan'ny mpanjaka sy ny mpanohatra azy tany fa inona ny kambanan'ny maizina sy ny mazava marina sy ny kambanan'ny Jesosy amin'ny devoly nazera ny devoly tamin'ny andro ny fanjakana faefatra le hitany Daniel Romana ary historiquement marina azonao tena moka ny didy izy avy eo nravany ny didy nravany zao karazany rezona nravany ny batisany dehibe natao batisatsansakely nravany aza mihina kisoa de mihinana kisoa zay lalam-pahavera zany lasa lalam-panompono azonao ary craque daholo dominant daholo ny olona mitondra am'izany dominant hatramin'ny frère kely re dominant olona charismatique daholo azonao olona manitona olona manana fahalemem-panahy azonao zay ny zavatra nitranga dikan'izany nazera ny devoly de nampanakekezina ny fahagola Jesosy ny andiny ny fafolo vakitsika apokalypsa tosy de nareo fa mahery tany an-danitra nanao hoe akehitriny de tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefany Kristiny satria efa nazera lay mpiapanga ny rahalantsika de lay miapanga azy eo anatren'Andriamanitra andro manalina ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny ranjana akondro sy ny teny filazana azy ary tsy nakamamy ainy intsony izy na dia ho faty azy le fanjakana ny lazaina tany amin'ny Daniel sy le nanontaniany mpianatra tao amin'ny toko voalohany amin'ny asan'ny apôstôly am'izao nga ny apodiny amin'ny fanjakana de tsy anareo ny alala zany ato amin'ny apokalypsa 12 ny arive sy ny ady no mipetraka hoe tonga ny fanjakan'Andriamanitsika azonao satria namena ny fahefana Jesosy io le faminaniny Daniel omena azy ny fahefana sy ny fanjakana ary ny fanapahana sy ny voninahitra toy zao ary ny andininy faraiky amby folo ary izy ireo naresy azy no amin'ny ranon'anakondro sy ny teny filazana azy ary tsy nakamamy ainy intsony izy na de ho faty azy izy ireo tsy izy rery zany fa izy ireo azonao fiza niaraka taminy 144 000 apokalypse 14:6 azonao fakitsika indray mandeo 14:1 à 6 eo kaikeo ihany 14:1 à 4 fa 4 no tena vakinao apokalypsy toko faefatra amby folo ny indiny ny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ary hitako fa indro nisy zanak'ondro nitsangana teo atendrom-bohitra ziona ary nisy 4,000 amby 4 alina sy ray hetsy nomba azy samy nanana ny anarany
sy ny anarany rainy voasoratra eo amin'ny andriny ary naharefeo avy tany an-danitra ao tahaka ny firondrona ny ranobe sy tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana mafy ary ny feo izay reko dia tahaka ny mpitendro lokanga mitendro ny lokangany ary mihira toa tononkira vaovao eo an'lohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehany zava-mananana efatra sy ny loolona izy ary tsy nisy nahay nianatra izany fihiran'izany afa-tsy ny 4,400 sy ray hetsy izay navotana niala tamin'ny reo le 144,000 le voalaza hoe izy reo 144,000 navotana niala tamin'ny tany ny andiny faefatra ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy ireo no manaraka ny zanak'ondry na aiza alehany ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ary tsy misy lainga hita teo am-bavany sady tsy manatsy voaloham-bokatra Jesosy reo raha ny amin'ny apokalypse Matthieu 26 tsika 51 zay de hoe tamin'ny Jesosy nitsangana tamaty de nisy maro be nitsangana tamaty 144,000 nientiny Jesosy voaloham-bokatra satria ny rahana iasa izy de nitondra résultat azonao voaloham-bokatra tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjiny ny vehivavy voalaza eto tsy midika hoe lehilahy daholo reo fa ny hoe tsy voaloto tamin'ny vehivavy tsy mbola nisy fiangonana hafa nandehanan'ireo fiangonana nisy tamin'izany de ny judaisma sy ny nitsangany Jesosy apostolika reo zany io le hoe izy reo na resy azy faketsika am'izay 12 ary noho izany mifalia apokalypse 12 izy reo na resy azy ary izy ireo 9:10 ary izy ireo naresy azy no niamranjanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy intsony izy tsy nakamamy zany reo olo reo zany na efa mitafiny tsy fahalovana azy de mbola nanana psycho hoe sapasy ho sakasy azonao fa naresy azy noho ny am'rahany Jesosy sy ny teny filazanan'i Jesosy ina le teny filazanan'i Jesosy eo amin'ny andininy fa indininy fa 12 ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina eo aminy azafady eo amin'ny andininy fa 1:10 ary izy ireo naresy azy noho ny am'rahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy aintsony izy na de ho faty azy ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ho aminy loza ho an-tany sy ny ranomasina fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantana fa kely sisa ny androny resy ny devoly tsisy toeranao azy tsony azonao ireo 144,000 leo raha miverina kely eo amin'le 14 tsika mpitandrina inona ny zavatra ataony 14 indiny fa efatra ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy ireo no manaraka ny zanak'ondry na aiza no alehany ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ary tsy nisy lainga hita teo am-bavany sady tsy manatsiny izy rehefa niaka ry Jesosy de voalaza amin'ny baiboly nitondra baby maro azonao tondra baby maro 10 andro ny elanelany natongavany sy natongavany tany an-danitra ny alany teto tany sy nakany an-danitra 10 andro mbola nisy fotoana nanovana touriste hoe avenareo teto ty mandra-patonga ny Pentecoste ny fanahy omenanareo ry Petera fa tsy omena io raha tsy miditra mivonany miditra mivonandro aho hoy Jesosy aiza ary le fanahy am'izao voalohany aloha tsy ny devoly nga filosofy mieritreritra fa ny devoly omena fa tsy ny devoly fa ny devoly aloha nazera satria tsy misy kambanana am'ireo na zany Jesosy na ny devoly apokalypse 5 tsika apokalypse 4 zafady tapitra any ny ministra tsika aloha ianirokila